O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Aleloia, dia mbola faly miarahaba-antsika rehetra hatrany am-paran'ny tany indray ny tenako a, na tratra n'ity fotoana ity a, ahafahantsika indray mandre ny tenin'Andriamanitra. Tononona aminao sady ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ka manasa anao a hanokatra ny foamam-panahinao a handray ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Fa manana teny a hanasitranana anao Jesosy. Ka alohan'ny andrenesantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia andehantsika hivavaka hangataka mitari-dala amin'ny fanahy mba tena mpianatra sy teny amintsika eto indray fanahy masina amin'ity androany ity hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mbola misaotra anao izahay a, noho ny fitiavanao anay, ahafahanay indray handre ny teninao a amin'ity fotoana ity. Mankasitraka anao izay Andriamanitra satria fantatray fa manana teny ampaherezana anay indray ianao androany, ary ny teninao dia mitondra fanasitranana, fanafahana, fitahiana eo amin'ny fiainanay. Ka mitenena aminay ianao, manokatra ny foamam-panahinay izay Andriamanitra, mangataka amin'ny fanahy masinao hitondra izany teninao izany a any anaty fona tsiraray avy. Ka mino Andriamanitra fa ny teninao dia tsy hiverina fotsiny any aminao a, raha tsy efa tanteraka izay nanirahanao azy a, dia voninahitra dia averina eo anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika fampianarana androany a, ato amin'ny Isaia toko 5:30 any andininy fahaefatra. Isaia toko 5:30 ny andininy fahaefatra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza, aza matahotra, indro Andriamanitra ireo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra, eny, izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Amen. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia andraisantsika lohahevitra hoe mahereza. Izay zany a, ny lohahevitra izay raisintsika androany a, dia mikasika an'izay fampaherezana izay a, mahereza. Tenin'Andriamanitra moa dia miteny hoe lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mandreraka anao amin'izao vaninandro faran'izao. Tena hoe efa miseho ny zavatra rehetra mikorontana etsy sy eroa a. Mety hoe misy zavatra mandreraka anao ihany koa amin'ny tokantranonao na amin'ny asanao. Tena efa tsy hitanao intsony izay atao, tsy hitanao intsony izay aleha. Efa tapidalaka aleha ianao, reraka ny fonao, reraka ny sainao. Mety hoe reraka ny fanahinao. Fa androany hozy ny tenin'Andriamanitra hoe mahereza. Mahereza dia aza matahotra. Izany hoe manoloana ny zavatra izay lalovanao a, manoloana ny zavatra izay miantra amin'ny fiainanao androany a, dia te hampahery anao Andriamanitra hoe mahereza, aza matahotra. Mety hoe tsy mahita tory ianao amin'ny alina fa misy zavatra mampiorohoro anao. Mety ihany koa hoe misy fanahy mampiorohoro anao, aretina io. Mety hoe ny ara-bolanao ve, mety hoe amin'ny fianakavianao ve, ny zanakao ve misy zavatra tsy mahatafandrimandry anao fotriny hoe miteraka fampiorohoroana eo amin'ny fiainanao. Aza matahotra ianao fa mahereza manoloana an'izany a, fa Andriamanitra no mitondra ny famaliana. Indro hozy izy Andriamanitra ireo ho avy a mitondra ny famaliana. Ka ny anjarantsika izany a, dia mametraka an'izay zavatra izay a eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy haiko hoe inona, ianao zany mahalala an'ilay zavatra mandreraka ny fonao, mandreraka ny sainao, dia miantso anao Andriamanitra androany hoe Andriamanitra ireo ho avy ka hitondra famaliana. Izany hoe afaka mbola atolontsika an'Andriamanitra ny zavatra manahirana ny fontsika izany a, afaka apetrakintsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra izay manavesatra ny fontsika, izay manavesatra ny saintsika, izay mahaketraka antsika
apetrakintsika eo am-pelantanan'Andriamanitra zany fa izy no hitondra fahamaliana, dia ny fahamalian'Andriamanitra ozy izy, dia ny fahamalian'Andriamanitra zany hoe araka le tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy 4:12 manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ka arak'izany zany ty tenin'Andriamanitra ty dia hoe ny fahamalian'Andriamanitra zany Andriamanitra mahay mamaly ny zavatra rehetra manoloana amin'ny fiainantsika. Aretina ve? Misy aretina avy eo amin'ny fiainanao efa lany ny volanao hitsaboana mandeha dokotera fa androany aza manaiky andevozin'ny aretina intsony ianao. Mety eo amin'ny fianakavianao misy marary, mety amin'ny zanaka ao misy marary, dia te-hampahery anao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ty hoe aza matahotra fa mahereza, dia atolory an'Andriamanitra zany fa Andriamanitra mitondra fahamaliana ho antsika, izy tokoa no afaka hamonjy antsika zany. Tena mahatoky be antsika rehefa tena miaina amin'izany tenin'Andriamanitra zany tsika, dia tena hoe izy tokoa no avy ka hamonjy antsika. Zany hoe n'inona zavatra manavesatra antsika zany dia tena miteny Andriamanitra hoe mahereza ianao akino amin'Andriamanitra zany atoloro an'Andriamanitra zany fa izy nitondra fahamaliana ho antsika. Afaka hanositranony io aretinao io, afaka hanome fiadanam-po anao Andriamanitra, afaka ny hanamaivana an'izay manavesatra anao Andriamanitra, afaka ny hanasitrana ny ara-bolanao Andriamanitra, afaka ny hanasitrana ny ara-panahinao Andriamanitra, fa ny anjarantsika zany dia manolotra an'izay rehetra manavesatra antsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ka niza reraka po amin'ity androany ity, dia miantso anao Andriamanitra amin'ny teny an'izany hoe mahereza ianao, aza matahotra ianao aza manaiky atolefika ilay zavatra misy eo amin'ny fiainanao fa tsika izay manana an'Andriamanitra dia avahan'Andriamanitra manokana. Ary amin'izao andro faran'izao tena hoe manao ny farak'izay tiany atao ilay devoly fa izao hoe izay rehetra manana an'Andriamanitra kosa dia avahany manokana. Izay rehetra miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, izay rehetra manakina amin'ny fiainany amin'Andriamanitra dia tena mahatsapa mihitsy hoe na miakatra ny vitim-bary, na miakatra ny solika, na miakatra ny fiainana fa ny fiainana eo amin'Andriamanitra koa tena tsapa mihitsy hoe misandratra izany olona izany, satria Andriamanitra izay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ny fanandratana izy, Andriamanitra ny fampaherezana izy, Andriamanitra manan-kare-pahasoavana izy, ary tsisy afaka omeny an'ireo fahasoavana izay ananandreo afa-tsy tsika izay manompo azy, tsika izay manakina ny fiainantsika aminy ary tsika izay manolotra ny fiainantsika aminy. Ka te hampahery anao androany hoe n'inona miseho ho avy ny andro farany tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe any am-parany dia misy andro mahahory, fa izao hoe ny zanak'Andriamanitra sy ny asan'ny tanany dia adidiny any. Na miseho izany zava-mahahory izany, na miseho ny aretina, na miseho ny fahantrana, na miseho ny fangalaran'olona, tsika dia avahan'Andriamanitra manokana, tsika izay manana an'Andriamanitra dia ataony miharihary misandratra tsika, mahery tsika, mijoro tsika. Tena hoe hita mihitsy hoe miavaka izany ny zanak'Andriamanitra rehefa tena manakina ny fiainantsika eo am-pelantanany. Ka miantso antsika Andriamanitra androany hoe raha reraka ianao ny fonao, raha reraka ny sainao, raha reraka ny fanahinao, raha miady ianao, raha mandalo ady ianao, raha mandalo zava-tsarotra ianao, dia tsisy ankoatran'i Jesosy ihany ny olona mahavonjy anao vetivety, ny olona mahavonjy anao anatin'ny roa andro fa ny famonjen'Andriamanitra kosa dia maharitra mandrakizay ary rehefa apetrakintsika eo aminy izay rehetra manavesatra antsika dia izy hanome antsika fitsaharana. Indray tenin'Andriamanitra raintsika mbola hamafisantsika an'izany atao amin'ny Salamo 7:100 ny raisintsika, Salamo 7:100 ny andininy andininy 7:20 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitaraina tamin'i Jehova ireo rahahory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny teniny izy mba hanasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia mbola fandray amin'ilay tenin'Andriamanitra niraisintsika teo hoe dia nitaraina tamin'i Jehova ireo rahahory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Izany hoe Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra mpamonjy. Izany hoe raha mitaraina aminy tsika manoloana ny situation misy antsika dia tena mahavonjy antsika izy.
Ka ninona mety zavatra mampahory anao, ninona zavatra mety lalovanao mandalo azy ve ianao, olana ara-tokantrano, olana ara-pitiavana, olana eo amin'ny asanao, dia mitaraina ianao amin'i Jehova, hoe tao amin'i Jehova zany a. Tena hoe miantsoantsoa tahaka ny nataon'i Bartimeo. Fatantsika tsara ny tantaran'i Bartimeo a, fa izy dia tena niantsoantso nangataka ny famondram-pon'Andriamanitra, fa rehefa tena nanandratra ny feoana izy a, niantsoantso izy, nitaraina izy a, dia noheno azy Andriamanitra. Dia izany mihitsy koa ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amintsika zany amin'izao hoe inona ny zavatra mampahory anao, inona ny zavatra manahirana ny fonao sy ny sainao a, antsoy Andriamanitra, mitaraina aminy a, fa izy a afaka hamonjy anao a amin'ny fotoana zay tena hoe ilainao azy a, dia mahavonjy a io Andriamanitra zay ivavahantsika io. Nandefa ny teniny izy a mba hanasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Izany hoe tenin'Andriamanitra irery ihany a no fanafody a afaka manafaka antsika, manasitrana antsika ny tenin'Andriamanitra, mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, manafaka antsika ny tenin'Andriamanitra ary mitondra hery eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, manoloana ny situation misy anao hoe inona ilay zavatra manahirana ny fonao sy ny sainao a, tenin'Andriamanitra zany a afaka mitondra hery a, manova, manasitrana, manafaka, satria ozy ny teniny hoe nandefa ny teniny izy mba hanasitrana. Tarak'izany tenin'Andriamanitra izany, afaka ny hamonjy anao Andriamanitra androany manoloana ny situation misy anao, manoloana ny zavatra lalovanao. Misy fampihorohoroana ve, tsy mahita toro ve amin'ny alina, manofo ratsy, izany rehetra rehetra izany dia endrika fampahorian'ny devoly antsika, ary io devoly io dia tsika kristianina mihitsy a no tena asiany amin'izao andro faran'izao. Tsy maka ny azy izy a, fa ny azy efa nazy a, fa tsika kristianina tsy tia ny ho voavonjy, tsika kristianina tsy tia ny ahery amin'ny fanompoana, tsika kristianina tsy tia ny handeha lavitra. Dia izay mahatonga anazy tena hoe ilay kristianina mahery mihitsy no asiany, fa izany hoe tsika rehefa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahery tsika ary mandresy tsika ary misondrotra tsika izay ampaherezany antsika isan'andro isan'andro a amin'ny alalan'ny fifikirantsika amin'Andriamanitra, dia afaka maneho a ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny saina izy, satria izy a dia Andriamanitra ny fahagagana. Ianao mbola handray tenin'Andriamanitra iray tsika atao Matteo 7:20-20. Tenin'Andriamanitra izay efa hainao tsy anjery izany a, fa tondra fampaherezana ho anao. Matteo 7:20-20 mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: maka anesati amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Amen. Mazava be amintsika izany tenin'Andriamanitra izany a. Maka anesati amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Tena mazava be amintsika izany tenin'Andriamanitra izany hoe manoloana ny zavatra rehetra izay lanjainao a, dia hoe teo amin'Andriamanitra izany a, fa izy a hanome anao fitsaharana. Raha tsy mahita tory ianao, mitebiteby ianao, miahiahy ianao, marary ianao a, atolory an'Andriamanitra ny aretinao, atolory an'Andriamanitra ny tebitebinao, atolory an'Andriamanitra ny zavatra lalovanao a, fa izy a hanome anao fitsaharana. Afaka ny hampandresy anao io Andriamanitra io a, afaka ny hampahery anao izy, afaka ny hanasitrana anao izy a, satria izany ny asany. Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra mpanao fahagagana izy a, ary tsisy toa azy. Vitan'ny olombelona ny dokotera dia miasa ihany. Ny olombelona dia mahavonjy fa fotoana fohy izy araka ny teniko tany am-boalohany teo a, fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra famonjena izy a, maharitra mandrakizay ny famondram-pony a, mahay manasitrana ao anatin'ny fotoana tsy takatry ny saina izy a, mahay mitahantsika amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny saina izy a. Ny fahagagana dia afaka ataony amintsika tsirairay avy a, fa ny anjarantsika dia hoe manantona azy a, manolotra an'izay rehetra manavesatra antsika azy a, manakina ny fiainantsika zato isan-jato aminy a, mazoto mifandray aminy amin'ny fotoana rehetra. Izany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika amin'izao dia ny hoe hifandraisantsika bebe kokoa aminy. Aza variana ianao, mety hoe misy zavatra mahavariana anao, ny sainao aza velanao entina izao fiainana izao hoe hiakatra, misy vidim-piainana miakatra dia hiakatra koa ny sainao hoe mieritreritra zavatra be dia be ianao, hiakatra amin'izany ny tension anao, fa izao hoe ny ampaherezako anao amin'izao dia hoe
ny anakinanao ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny anoloranao ny tenanao amin'Andriamanitra, ifandraisanao zato isanjato amin'Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra mandray tanana amin'ny fiainanao indray, ahafahan'Andriamanitra mitondra famonjena vaovao eo amin'ny fiainanao, ahafahan'Andriamanitra manao fahagagany amin'ny fiainanao, manasitrana anao, mandamina ny tokantranonao, mandamina ny asanao, mitondra izay rehetra manavesatra anao satria efa noentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany, ny fanasitranana, ny fanafahana, ny vahaolana rehetra dia tsisy ankoatran'ny ao amin'i Jesosy ihany. Te-hampahery anao hoe andro farantsika izao, mifamaofao ny olona, ny olona na dia zavatra tsisy dikany ary dia miteraka ady. Fa izao hoe tsika manana an'Andriamanitra, manana fo mahay mandefitra tsika, manana fo mora anarina tsika, manana fo mahay manetry teny tsika, dia milamina foana amin'ny fiainantsika, fiadanana foana ny ainatsika, n'inon'inona zavatra miseho ao satria io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra ho fiadanana izy, manan-karem-pahasoavana izy ary rehefa manakina amin'ny fiainantsika aminy tsika dia hitantsika mihitsy hoe fiadanana sy fifaliana foana, tsisy zava-mahaolo izany araka ny teniny ao amin'ny Salamo 7:20 ao. Salamo 7:20 manao hoe Jehovah no mpiandry-atsiana ny zava-mahaory marina be izany tenin'Andriamanitra izany, fa rehefa io Andriamanitra io miandry antsika tsisy zavatra mampahory antsika izany, aretina ve resiny izany, fahantrana ve resiny izany, olana ve resiny izany, tsika tsy tokony natao ioroioro izany, tsisy zavatra mampahory antsika fa ny Jehovah no miandry antsika, izy no miahy antsika, izy mitahy antsika, izy mandray tanana amin'ny fiainantsika ary mitondra fiadanana sy fifaliana eo amin'ny fiainantsika foana izy manoloana ny situation misy antsika, ary izay no tena ahafantarana fa zanak'Andriamanitra tsika dia manoloana an'ilay zavatsarotra iny tsika misy fandresena ao, misy fiadanana ao, misy fifaliana ao. Izany ny zavatra iainantsika zanak'Andriamanitra, tena manavaka antsika hoe miavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo. Dia eo izany no ahitana antsika manompo an'Andriamanitra hoe mandresy foana antsika n'inon'inona zavatra miseho ao, mandresy foana antsika satria ny Andriamanitra antsika efa mpandresy, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, miaina amin'ny herin'Andriamanitra tsika, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, dia avahan'Andriamanitra manokana antsika ary tsy kivikivy izany ny olona manara-dia an'i Jesosy, tsy mora reraka izany ny olona manara-dia an'i Jesosy satria tanan'Andriamanitra mihitsy ny manandratra antsika, mitondra fiainana vaovao antsika, tanan'Andriamanitra mihitsy ny mitondra hery eo amin'ny fiainantsika, mandamina ny lafim-piainantsika. Ka te-hampahery anao androany hoe aza manaiky mihitsy ianao hoe misy zavatra mampahory anao dia manaiky satria rehefa tsy miaina amin'ny fiadanana antsika dia ilay devoly indray no lasa manjaka, dia tsy tian'Andriamanitra tsika ianao anatin'izany hoe hiaina amin'ny tahotra, hiaina amin'ny ahiahy, hiaina amin'ny adi-tsaina. Resitsika raha izany toe-tsaintsika fa Andriamanitra tena mitaky antsika androany hoe mahereza, aza matahotra, manoloana ny zavatra sehaninao, manoloana ny zavatra izay mianjady aminao fa mihitsy-roa an'Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahinao, raiso ny tenin'Andriamanitra ho fanasitrananao anao, raiso ny tenin'Andriamanitra hitondra fiainana be dia be eo amin'ny fiainanao, hitondra famelomelomana be dia be eo amin'ny fiainanao fa mila asianao Andriamanitra ahery mandrakariva, mila asianao Andriamanitra andresy mandrakariva. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandresy foana n'inon'inona zavatra miseho, ary io misy fotoana, manana fotoana izany tsika handresentsika foana, na dia hoe mandany 2 andro 3 andro ianao aza kivy izany, aza ketraka izany hoe aiza ihany no valim-bavaka, fa Jesosy tsika io dia manana fotoanany izy hitahiny antsika, manana fotoana izy handraisany tanana amin'ny fiainantsika, manana fotoana izy hitondrany fiainana be dia be eo amin'ny fiainantsika. Jerevantsika eto amin'ny Salamo 20 tena mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra manao hoe miaino anao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana, hitondra anao ho any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Mahafinaritra be izany tenin'Andriamanitra izany hoe mandalo fahoriana ianao fa io Andriamanitra io dia miaino anao izy ary hitondra anao ho any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Hitanao izany tena mahafinaritra be ilay tenin'Andriamanitra hoe afaka ny hanandratra anao Andriamanitra, aza kivikivy, aza ketraka, fa Andriamanitra manandratra anao, mihaino ny fitaraina anao, mihaino ny antsoantsonao izy ka ny anjarantsika izany dia miconnecte aminy, sa tsy izany mandray azy tsika, mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Izany famonjen'Andriamanitra izany dia tsy hividintsika vola fa fanapahan-kevitra antsika fotsiny no iandrasany hoe tapa-kevitra hanara-dianao Jesosy dia izy amin'izay mamonjy antsika amin'ny andro fahoriana rehetra. Arak'ilay tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany osa izy dia hisy
isy fahoriana fa zao hoe ny zanak'Andriamanitra, didin'Andriamanitra. Tsika tsy manaiky hiaina fahoriana zany na mbola inona ny zavatra hiseho dia tsika vonona foana hiatrika. Tsika manana fo feno fahavononana hiatrika an'izay zavatra mbola hiseho, ary io zavatra io tsy maintsy mbola hiseho zay rehetra voalaza amin'ny Baiboly, tsy maintsy mbola hisy zavatra hiseho amin'ny fiainana miaratsy. Raha mandalina tsara tsika ny apokalipsia dia efa hitantsika fa efa andro farany zao, efa vaninandro farany ka izay ny ampaherezan'Andriamanitra antsika izay manana an'Andriamanitra hoe mijoroa tsara, mahereza, aza kivy, aza mora ketraka, fa ny devoly dia ny andavo anao ny tanjony, fa Andriamanitra kosa anandratra anao amin'ny avo indrindra izy. Andriamanitra dia hitondra anao amin'ny tana-kavanan'Andriamanitra, amin'ny tana-kavanan'ny fahamarinana, anandratra anao izy. Ka miantso anao Andriamanitra androany, tehahin'ny feo anao Andriamanitra, aza ketraka ianao manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao, fa mahereza, mahereza mivavaka, mahereza manolo-tena ao an'Andriamanitra, mahereza mifandray amin'Andriamanitra, mba ho voatahiry koa ne ianao anatin'izany tsy hoe mihaino tenin'Andriamanitra fotsiny isika fa mba hitehirizan'Andriamanitra antsika koa, ka raha ho avy izy amin'ny hisehoany any amin'ny raha lanitra dia mba ho anisan'ny olona voavonjy ianao, fa tsy hoe efa manompo ianao dia mbola ho very noho ny hakiviana sy noho ny etraketraky ny tany ianao dia mety hoe hiverin-dalana na hangatsiatsiaka. Fa izaho te hampahery anao androany hoe mahereza mijoro an'Andriamanitra, asa hoy atao vita eny amin'ny tenanao ny voninahitr'Andriamanitra, atao vita aminao fa misy Andriamanitra mahery amin'ny fiainanao, atao vita amin'ny tenanao fa mpandresy ianao miaraka amin'Andriamanitra, olona mahery ianao, natsoin'Andriamanitra hahery ianao fa tsy ho mora kivy, natsoin'Andriamanitra hahery ianao fa tsy ho mora ketraka, satria izany asehoy ny herin'Andriamanitra misy eo amin'ny fiainanao, asehoy ny herin'Andriamanitra zay hitany, zay anananao, dia mahazo toy ianao, mampitombo ny hery sy ny fahefana izay efa nomen'Andriamanitra anao, fa izay ny ahatonga anao voatahiry, ahatonga ny tanàn'Andriamanitra handray anao, ahatonga anao voata vehivavy sy lehilahy mahery manompo an'Andriamanitra, vehivavy sy lehilahy mijoro amin'ny fanompoana, satria io Andriamanitra izay hivavahantsika io dia tiantsika hahery ary tiantsika hijoro haharitra hatramin'ny farany. Hijerentsika farany ilay tenin'Andriamanitra eto amin'ilay Salamo 20 teo ihany, 5:7 manao hoe: ireo dia reraka sady lavo, fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro. Jehovah vonjeo ny mpanjaka, hamaly anay anie izy amin'izao andro iantsoanay azy. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia tena hoe ireo ozy izy dia reraka sady lavo, fa izahay kosa mitsangana sy mijoro. Tononona amiko sy aminao anie izany mitsangana sy mijoro izany. Misy ny lavo, reny jaintolisy ireny lavo ketraka, fa tsika izay manana an'i Jesosy dia mijoro sy mitsangana mahitsy, mahery. Dia efa mitaraina tamin'i Jehovah izy teto hoe hamaly anay anie izy amin'izay andro iantsoanay azy. Tena izany io Andriamanitritsika io, fotoananao fotsiny ny andrasany, ny ora iantsoantsonao azy, fa izy dia vonona ihainoanao foana, izy dia mbola vonona handray anao, izy dia mbola vonona hanatanteraka ny etaeta-ponao eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra hivavahantsika io dia Andriamanitra tsara io sady mahery, fa ny anjarantsika dia izao hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao, ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay rehetra ataonao, izay rehetra alehanao, izay rehetra momba anao, fa ny anjarantsika izany dia izay hoe mahereza n'inona zavatra lalovanao dia mahereza, fa Andriamanitra mangy anao manokana amin'ity androany ity, Andriamanitra hanasitrana anao, Andriamanitra hanafaka anao, Andriamanitra hampahery anao. Andao tsika hivavaka misaotra an'Andriamanitra tamin'izay teny izay. Raha eo misaotra anao izay, mankasitraka anao izay Andriamanitra, mino izay fa efa mahery sady mihaino an'izany teninao izany, mino izay fa efa mampandresy anay ianao manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainanay, mino izay Andriamanitra fa tsy ho very maina ny fotoananay ny andrenesanay ny teninao, fa ianao nefa hiasa sahady, ianao nefa hanjaka dia averinay ho anao ny haja sy ny dera ary ny voninahitra mandrakizay misy andrata Tompo. Aleloia, amen. Tahiany Jesosy daholo tsika rehetra, samy tahian'Andriamanitra daholo Tompoko.